Zay ny amin'iny fa rehefa fetin'ny asaramanitra toy izao dia manamarika izany ny hetsika ara-tsosialy izay ataon'ireo vondrona fikambanana ary malala-tanana ihany koa. Isany amin'izany ny Fondation Telma izay nitondra fanampiana efa nanomboka hatramin'ny 1 volana Jona nitohy hatramin'ity andro androany ity. Niaraka ny farimbona nanolo-tanana ireo mponina sahirana teny amin'ny fokontany Alarobia Amboniloha Omaly ny Fondation Telma sy ny mpandraraha Stefana Rakotondrainibe ka nizara vary, menaka, rano, bodofotsy raha tsy laza afa-tsy ireo hetsika izay tafiditra ao anaty ny fankalazana ny asaramanitra. Eto zao tsika eto fokontany Alarobia Amboniloha dia fizarana avary no atao eto. Efatra sac de riz 50 kilos no naloran'ny teto amin'ny fokontany Alarobia Amboniloha. Dia misy centre anankifolo nitoloranay arendrina tamin'ny taona ity. Anisan'ny sehatra iantsoroan'ny Fondation Telma ny fanampiana ny ankizy, ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny tontolo iainana, ny fampandrosoana maharitra, ny teknôlôjia vaovao, ny fanampiana ny mahaolona ary mandavataona ny fanampiana ireo vahoaka malagasy sahirana. Ny tanjon'ny Fondation Telma dia ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina.